Ady amin'ny fahatrana izay indray zany no lohahevitra ho adiadintsika anio. Ady amin'ny fahatrana, inona moa ny atao hoe fahatrana? Misy zany ny terme izay mahalaza azy dia ny hoe tsy fahampiana. Tsy fahampiana amin'ny resaka inona ary ilay tsy fahampiana eo amin'ny sarambabem-bahoaka dia ny tsy fahampiam-bola hozy izy ny sarambabem-bahoaka no atao hoe mahatra. Diso dia diso nefa izay fomba fijery tokana izay satria manodidina an'io fahitana an'io vola io dia misy ny atidohan'olombelona izay miketrika ny fahazahoana ny vola ary talohan'ny nanamboarana ny vola dia fifanakalozana no nataon'ny olombelona. Izany hoe misy zany ny atidoha miketrika foana an'izay hoe karazana famolavolana ny mahasoa eto ambonin'ny tany. Rehefa leon'ny fifanakalozana zany ny olombelona satria ohatrany tsy dia nisy précision loatra zany hoe inona marina no atakalo inona dia aleo zany hozy izy amboaritsika ny vola izay hoe raha ohatra ity satroka ity zany dia ohatran'izao zany ny valeur n'ity satroka ity, izany hoe ilay vola zany no volavolaina anana ny sandany. Ny tombony tombo zany ny fikarohan'ny olombelona tamin'io resaka vola io dia nivadika indray zany ilay vola natao hoe asiana sandany volamena zany ao anatin'ny vola tsirairay. Mbola atidohan'olombelona daholo no niketrika an'izany karazan-javatra rehetra izany. Ka amin'izao fotoana izao zany dia misy ny atao hoe tany manan-karena dia ny tany mahatra. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe manan-karena amin'inona ary ny tany mahatra dia mahatra amin'ny resaka inona. Mbola atidohantsika olombelona daholo zany no mikotrika an'izay zavatra rehetra izay. Ka moa ve ny fananan-karena sy ny fahatrana dia azontsika zany hoe boriboriana ao anatin'ny hoe vola io ihany. Eo zany no fanontaniana mipetraka ary ahafahantsika mantsy zany miditra bebe kokoa any amin'ny fanadihadiana ary miantefa any amin'ny vahaolana. Fahatrana izay zany no averimberintsika indrindrandrindra zany isika any amin'ny tany andalam-pandrosoana. Ady amin'ny fahatrana, ady amin'ny anohanana, ady amin'ny herisetra, ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ady amin'ny aretina, ady izay zany no averimberintsika zany ao amin'ny karazana hoe tolona izay hitadiavansika ny asambarana, hitadiavansika ny metimety kokoa amin'ny tenantsika. Amiko nefa raha vao miresaka ady dia mila fantatra tsara moa zany hoe iza marina moa zany ilay omentsika ny ady, anolorantsika n'ilay ady satria rehefa ady izay dia atezerana koa zany ny ao anatin'izay. Rehefa ady izay dia herisetra koa zany no ao anatin'izay. Ka rehefa nivolavolainao ny ady zany, ny miaramila mantsy zany ny azy dia mazava ny azy fa hoe rehefa resaka ady zany ny azy dia ady mitambasy. Dia iza zany ilay olona izay hotolorana n'ilay basy, hotofirina zany. Eo koa ny miaramila zany mila mahafantatra tsara hoe iza zany ilay sibla. Satria rehefa tsy mipetrapetraka tsara ilay sibla n'ilay miaramila dia ny olona
izay sy tokony ho vonoina amin'ny basy no lasa matin'ny basy ny miaramila satria ny azy baiko zany no hitondrany ny opération rehetra eo amin'ny asany. Ka raha ohatra zany matsy ka ny ady rehetra zay ny tany saiko teo zay hoentitsika amina resaka fotsiny hoe basy izay iza marina no tofirina dia hifampitifitra eo isika mianakavy, hifamono ao an-tanàna ny mpianakavy raha ohatra ka ordre zany avy any ambony no milaza fa tofiro zany ny fahatrana, tofiro ny aretina, tofiro ny tsy fandriam-pahalemana. Izay zany no ordre azo avy any ambony dia eo isika hifandripadripaka eo satria rehefa tsy fantatritsika ary zany fa avy aiza no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana satria olombelona no mikirakira an'io zavatra rehetra io. Avy aiza ny tsy fandriam-pahalemana? Avy amin'ny vahoaka nona, avy amin'ny vahoaka tsy siasa, avy amin'ny vahoaka tsy faly amin'ny système, avy amin'ny tsy fisihana, ny tsy fananana izany ny fandriam-pahalemana, ny insécurité. Ka rehefa tsy izay zany no volavolain'ny manam-pahaizana ny momban'izay karazan-javatra izay dia izay mandeha amin'izay hoe ordre avy any ambony, tofiro zany ny tsy fandriam-pahalemana. Dia iza moa zany no ripadripaka fa tsy ny ray tanàna? Rehefa tsy hojerena ny antony tsy fahasalamana, ny mahatonga ny olona marary, tsy hojerena amin'ny fotony zany io fa hoe ady amin'ny tsy fahasalamana, ady amin'ny hanohanana. Inona zany no mibadiky ny hanohanana? Ny malnutrition. Tsy ampy sakafo ny olombelona iray, tsy ampy ny otrikaina izay mamelombelona azy dia tonga ny karazana aretina rehetra. Rehefa tsy hojerena manokana zany izay zavatra rehetra izay fa ordre fotsiny zany avy any hoe atao vaksiny daholo ny olona rehetra, tsindromy daholo ny olona rehetra zay voan'izao sy izao. Eo koa nefa mbola mipetraka ihany koa ny hoe aiza ny vola izay hanaraman'ny olona ny dokotera rehefa marary izy any hôpitaly. Miodikodina eo daholo ny zavatra rehetra rehefa tsy hojerevan'ny manam-pahaizana amin'ny fotony zany hoe inona marina moa zany no tena mamparary ny population dia eo isika zany hifampiapanga fa ny dokotera dia maka vola be amin'ny marary dia fa tsy takatra tsony ny volany any hôpitaly. Manginy fotsiny zany ireo hoe karazan-javatra hoe ady amin'ny violence conjugale dia tsy hojerena amin'ny fotony zany hoe inona marina moa zany no tena mandrafitra an'io tokantrano io. Rehefa tsy hojerena amin'ny fotony ny hoe fifankatiavana no tena mampandroso ny tokantrano iray fa zavatra hafa no hoeritreretin'ny population fa hampandroso an'io tokantrano io dia hoe ny vola miodikodina ao anatin'io tokantrano io. Firy ake ny couple manam-bola kanefa korotana ny hafarany satria lasa mizarazara any an-tany-kafany ny vola. Izany zavatra rehetra izany rehefa tsy misy ny fitiavana izay miorom-paka lalina ao amin'ilay tokantrano. Izany phénomène de société rehetra izany zany dia mahatonga ny fahatrana ao amin'ny firenena iray. Ka amiko zany
au lieu de andeha hiady amin'ny violence conjugale ohatra, amiko dia ny fanaovana ny promotion-ny fifankatiavan'ny mpivady, fanaovana ny promotion-ny hoe ohatry ny ahoana izany tokantrano sambatra izany, ny fanaovana ny promotion-ny fifankatiavan'ny olombelona. Izay no fotom-pisin'ny fandaharana eto amin'ny Jeanne Forêt Santé. Mampafantatra anao tsikelikely mipromouvoir aminao tsikelikely ny zavatra izay tokony ataonao, ahatonganao any amin'ny asambarana, ahatonganao atakatra ny tanjona izay tianao tratrarina amin'ny fiainana. Mila fantatrao tsara ihany koa nefa hoe inona marina io tanjona izay tianao tratrarina io. Ao anatin'ny fahasalamana zany zavatra rehetrarehetra izany, ao anatin'ny fahalalànao ny tenanao, ao anatin'ny fakasitranao ny tenanao, ny estime de soi sy ny confiance en soi. Tsy afaka ho lasa lavitra mihitsy amin'ny zavatra izay ataony ny olona izay tsy manana fitokisantena, tsy manana ny fankatoavany ny tenany, fa satria efa olona hafa no nanapepo azy. Fa ny olona toy izao sy toy izao dia olona ambany, dia ny olona toy izao sy toy izao dia olona ambony. Ka raha ohatra izay zany no efa mijanona ao anatin'ny toe-tsain'ny population anankiray, amin'ny fomba ahoana moa no ahatratrarany an'izany hoe tanjona amin'ny fananana ny maha-izy azy sy ny hoe fananana an'izany toe-karena mandeha any amin'ny tsaratsara kokoa. Izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia mila dinihana daholo zany ao amin'ny firenena iray. Satria raha vao ny pitsopitso ny madinidinika amin'ny zavatra izay tokony hanangananao firenena iray matanjaka, manany maha-izy azy, rehefa tsy ilay fototra matanjaka no anorenanao azy dia ohatrin'ireny hoe château de sable hozy izy ny teny frantsay. Rehefa tonga ny orana dia rava, dia manangana indray zany ny château de sable indray zany ny mpitondra isany izay voatendry ny firenena matanjaka, dia manangana an'ilay château de sable indray, dia tonga indray zany ny fahavaratra dia rava koa zany ilay château de sable. Raha oviana zany isika malagasy no heritreritra amin'izay hoe mila fototra matanjaka ane ny ampira. Lazaintsika foana maty zany ny firenena mandroso hoe io volamena sy ny diamondra sy ny arenan-kibony tanitsika io angeno antony nampanakarena an zareo. Isany nampanakarena azy, fa ny tena nampanakarena azy dia ny fampiasany ny ololohany io. Satria tadidio fa tsy ny diamondranao ihany ange no zavatra nokarohan'ireo olon'ireo tsy ny volamenanao ihany no nokarohany. Nokarohany izany hoe maha olombelona izany amin'ny alalan'ireo fampianarana maro dia maro izay noforominy amin'ny fandinihana ny fombafomba ny olombelona. Nokarohany hoe ahoana moa zany ny anaovantsika nyity fandriam-pahalemana ity, satria manjaka ny adiny Besandry to tena tsy mety milamintsika rehefa manao fety isika grosse tête ato amin'ity société ty, to tsy mety milamintsika fa tao voakorotana foana, to misy mangalatra foana, to misy mamono, to misy manao kidnapping. Ny asany lohany hoe ahoana zany
no anaovantsika amezatsika ny sécurité miditra ao maha olombelona fa tsy hoe tifitifitra mibasy sy ny polisy no atao androany tontolo andro olonanao ve no andeha ho tofirinao satria nangalatra sy nanao an'ity alabotry ty dia hitondra fandriampahalemana ve zay zany zavatra rehetrarehetra zany ange ao no antony ny ilana ny hoe sosiology ny psykology sy ireo karazana mpandinika zany a ny fiarahamonina aoka ny manam-pahaizana tsy eritreritra hoe rehefa tsy nahazo posta ohatran'izao azy zany de tsisy ilana azy zany eto amin'ny société ialao izay toetra izay manomboka anio inona ny zavatra ny anarako tsy ilako posta toy izao sy toy izao posta na ministra na posta na directeur na posta na mpampianatra inona lay zavatra ny anarako afaka ampitaiko amin'ny mpiray-tanindrazana amiko mba hampandroso ny firenena satria isika mantsy efa zatra nyity hoe sandaina vola sandaina toerana sandaina an'ity karazam-boninahitra rehetra ity zany a vo zay vo afaka hanao zavatra amin'ny firenena miainga tamin'izay hoe fikarohana zay daholo ny firenena matanjaka rehetra fangambo na ny mpanjaka tamin'izany andro zany nisy nanome postazy hoe ity zany posta ho anao raha-mpanjaka fa intuition amin'ny maha olombelona zany no hoe nahatonga ny olona tao amin'ny tanàna iray mbola tsy nisy ny fahaizana taratasy tamin'izany andro zany mbola tsy nisy ny teknôlôjia amin'izao fotoana zao mbola tsy nisy izany hoe fahaizana mampahalalana misy amin'izao fotoana izao fa intuition ny olombelona zany no nahita hoe ty olona ty ohatrany hafahafa kokoa ny fomba fijeriny ohatrany manam-pahendrena kokoa ty olona ty andao ity no ataontsika mpanjaka ohatran'izay ny intuition amin'ny maha olombelona fa tsy hoe ilay olona no manandra-tena ho mpanjaka samihafa de samihafa mantsy izay zavatra rehetrarehetra izay nisy ihany aloha no hoe nanandra-tena ho mpanjaka tamin'ny alalan'ny hoe resaka conquête zany hoe ny ady izay napetrany tamin'ny karazana clan izay mieritreritra ny anjaka zany ao amin'ny tany iray de izay mandresy amin'izay zany de izay no manjary mpanjaka ny tenenako zavatra ohatran'izany mantsy zany dia ny eo amin'ny hoe resaka instinct humain izany hoe isika zany amin'izao position-tsika izao zany mbola tokony mampiasa an'izay hoe instinct humain zay ny tany mandroso izy efa nahavita fikarohana goavana de goavana netiny nanao karazana domination amin'ny alalan'ny fampiasana ny fitaovam-piadiana izay nokarohan'ny zanak'olombelona tao amin'ny tao ihany no netiny nanao conquête sy domination rehefa mandeha nefa ny fotoana mandroso ny tany efa tsy lamaody itsony izay hoe conquête amina resaka basy sy tafondro izay niova indray ny karazana conquête dia ny fampiasana ny atao hoe diplomatie izay ange no problématika amin'izao fotoana izao zany amin'ny hoadiny hoe amerikana sy ny Russie io satria ny amerikana efa lasa lavitra be zany amin'ny hoe resaka diplomatie ny amerikana sy ny européenne ny occident zany tiako tenenina efa lasa lavitra zany zareo amin'ny hoe diplomatie ny hitondrana ny karazana conquête zany amin'izao fotoana izao
Ny Rosianina indray nefa zany mbola tao anatin'le hoe gera. Ka na dia tao ary manana ny raisony amin'io zavatra foto-kevitra tohanana io zany ny Rosianina. Manana ny raisony izy, manana ny foto-kevitra tohanana izy. Kanefa mbola nampiasa an'ilay méthode taloha zany amin'ilay hoe fampiasana fitaovam-piadiana famonoana olona. Lasa very anjavony ny raison sy ny foto-kevitra hijoroany satria fesy ny Occident dradradradrainy fa lasa ianao indray ny mpamono olona. Eo mantsy zany no mila zany hijerevantsika ny hoe aiza marina ny lalakombatsika. Inona ny zavatra ananantsika? Tsika tsy manana fitaovam-piadiana raitra ohatran'ireny tany matanjaka ireny. Inona no ananantsika? Ny olombelona, ny saina, ny zavaboary, ny harena kibony tany, na ny ambany tany, na ny anaty ranomasina, na ny any anaty ala. Isika nefa tsy manana ny fitaovana raitra sy ny stratégie entina ampiasana an'ireo karazana harena rehetra rehetra ananantsika ireo. Mila izany sika amin'ny mampiasa ny lohantsika ny amin'ny hoe stratégie ara-diplomatika hoentina mifampiraharaha amin'ireo tany afaka mitrandraka sy mivaloriser an'ireo karazana harenantsika ireo zany mba ho fananana sy tombotsoa samy mahazo tombony. Rehefa mbola tsy mahay mampiasa an'izay sika dia resy foana hoe ny tany mamondroso foana no mahazo ny tombotsoa rehetra rehetra ao amin'ny tanitsika sy ireo karazana olombitsy ampiasainy. Mila jerefantsika amin'ny atsipiriany daholo zany zavatra rehetra rehetra izany. Ireo karazana olombitsy ampiasainy nefa tadidio fa mbola fitahany ihany ankero rehefa tena ataoko ny kaonty. Satria ohatra fotsiny izay meko anareo amin'izay hoe ireo olona ampiasain'ireo fitahany ihany rehefa avy eo. Ohatra dia ny filoha Eduardo dos Santos izay vao avy nalevina vetivety teo tamin'iny volana Août iny. Matanjaka izany filoha Eduardo dos Santos izany tao Angola satria ny pétrole zany no tena hoe harena izay mampatanjaka an'io tany io. Teo amin'ny 7 taona teo no nanjakany zany Eduardo dos Santos izany ary ny zanany vavy Isabel Santos dia lasa miliardera isan'ny voalohany tao Afrika. Olona izay indraindraina teo amin'ny firenena zany Isabel Santos izany. Inona nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Nefa ireo olona ireo no nampiasainy teo hatramin'izay izay nanao karazana famoroporetana ihany koa tao amin'ny tany nisy azy. Rehefa nahangona ny harena amina miliara izay napetraka tany amin'ny karazana tany mandroso ny harenan'izany Isabel Santos izany dia amin'izao fotoana zao dia giazany zareo hoe harena izay azo avy tao anatin'ny risoriso, tao anatin'ny halatra. Aiza ihany ary izy zany nefa tsy manana ny apoian'ny vahoaka ilay karazan'olona zany, tsy manana ny apoian'ny vahoaka avy any aminy. Inona no ambadika izany zavatra rehetra rehetra izany?
ilay olona nasainy nangalatra tao amin'ny tany ny fampizarany arena rehefa avy eo no giazany indray ny arenan'ireo olon'ireo dia alainy ho azy. Trafikenao me mahery ambava homana ampomeritreritra ny filoha ny lidera izay hanavitra ny Afrika sy Madagasikara dia ny filoha mahazo ny fankatoavana tena izy ny vahoaka ao amin'ny tany ary dia ireo vahoaka izay nametraka azy dia hanohana azy amin'ny heriny rehetra, amin'ny fitiavany rehetrarehetra raha ohatra ka io filoha io mametraka ny maha-olombelona ny vahoaka tantaniny, mampiakatra ny fari-piainan'ny vahoaka ary dia mahatonga ny vahoaka hiaina ohatry ny olombelona rehetrarehetra. Azo tsapain-tanana ange zany zavatra zany e, tsy hoe akory akamatatra zany na hoe karazana examen fa zavatra azo tsapain-tanana afaka hitan'ny mason'ny mpiray tanindrazana rehetra hoe niakatra ny fari-piainana, hoe afaka mandefa ny zanany any an-tsekoly izy tsisy difficulté ny amomban'izay, afaka mividy ny zavatra rehetra izay mba tiany hovidiana any an-tsena izy, afaka mitsabo tena amin'ny budget izay ananany eo izy, afaka mitafy ohatry ny olombelona rehetrarehetra, afaka misotro rano madio, afaka mipetraka amin'ny trano ohatry ny olombelona rehetrarehetra. Azon'ny sarambabem-bahoaka tsapain-tanana anie zany zavatra zany e, izay filoha zany afaka manome azy amin'izay karazana fomba fiainana izay no filoha tohanany eo ka na hisy ara-ny atsinjay izay ataon'ny tany mandroso dia eo ny vahoaka hiaro azy ary tokony ampidirina ihany koa ao anatin'ny constitution dia ny hoe izay filoha mirotsaka eo dia manao karazana velirano fa ho faty ary halevina ao amin'ny tanindrazana. Zany zavatra rehetrarehetra zany karazana famoronana daholo ny tadiavanao ny hoe inona ny maha izy azy ianao izay tsy azon'ny tany mandroso ahozongozona. Any no mipetraka ny ady amin'ny fahatrana tompoko ao, any no mipetraka ny fitadiavana ny hampanankarenany tany iray, ny fitadiavana ny asambarana, satria tsy dia tiako loatra ny terme hoe ady amin'ny fahatrana fa ny fikatsahana ny asambarana, ny fikatsahana ny mba hanana ny atao hoe dignité amin'ny resaka firenena iray. Any tambajotrana karazana talenta